mivavaka isika rehetra. Misaotra anao Andriamanitro fa noho ny fitiavanao anay amin'ny Jesosy Kristy zanakao dia naorinao ny fiangonana mba ho vala itezanao anay, itehirizanao anay, ho masinao anao, hiarovanao anay mba tsy ho pentina tratriny pentipentina rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izany fiangonanao izany dia tranonao tokoa Andriamanitro, ka iaonanay zanakao aminao, itenenanao rainay aminay, ka amin'izany indrindra no angatanay Andriamanitro mba homeo ny fanahy masina, hanova ny vovato, botony tany lonaka, hitoerany teninao hanoliny tokoa, velomy ny fanahy masinao anatinay, ka ny teninao tokoa no fiainanay. Aoka izany ireriany ry Andriamanitro no antoko ny fiainanay, ary ny fitiavanao reriany no fifalinay. Tehirizo aminao ary izay, ary atao izay atamananay ao amin'ny tranonao rirainay io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'izao fotoana nisy taonany Toby hanaovana ny fandraisana ny fanasany tombokoa dia arak'izay hita ao amin'ny Efesianina amin'ny toko fahaefatra. Efesianina toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Efesianina toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Toy izao no vatiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho fatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetredina rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo ny fandevitra amin'ny fitiavana. Mazoto ny tanany firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny niantsoana anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray izy rehetra izay ambony izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny raha miresaka ny amin'ny atao fiangonana isika dia ny pistily ho an'ny Efesianina no toromarika anisany lehibe indrindra amin'izany raha ny Baiboly no jerena. Ao amin'io boky ny Efesianina io izay efa noresahako tamin'ny fampianarana tety tamin'ny alahady izao, hita misokatra mazava tsara ao ny fiainan'ny fiangonana. Dia ny fiainany amin'izay iainantsika ny calendrier-ny fiangonana. Izany hoe amin'ny lafiny kronolozika ny fiangonana, raha miresaka ny amin'ny atao hoe any ekleziastika na hoe ny tao-piangonana isika, dia hita soratra ao amin'ity boky ny Efesianina ity ny antony sy ny fotony. Noho izany dia tena fiainam-piangonana no resahan'ny apôstôly Paoly ao amin'izao boky izao.
raha miresaka ny amin'ny fiainam-piangonana izy dia tsy hafa izany fiainam-piangonana izany fa ilay asan'ny fanahy ao amin'ny fiangonana, satria tsy misy na inona vitany fiangonana raha tsy ny fanahy no miasa ao, ny fanahy no mitarika, ny fanahy no miteny. Betsaka ny mamaky baiboly fa tsy azo n'izay lazainy na mifanohitra ny hevitry ny tenin'izay tian'Andriamanitra ho lazaina aza no lazainy eo. Zaho milaza aminareo fa maro amintsika eto no tsy mahalala sy tsy mamaky baiboly no ny ate sasatsasany, fa mamaky izany izy fa teny toy ny maty ny teny aminy fa tsy mamelona azy, fa io teny io dia ny fanahy no mamelona azy ao anatintsika, ny fanahy no mametraka milaza amiko sy milaza aminao ny tena heviny sy ny fahamarinany ary ny antony ilanao azy. Ary zany indrindra no lazain'ny apôstôly ka dia hitatsika raha niresaka ny amin'ny taom-piangonana isika dia ny hoe ny tapany voalohany izay antsoina hoe fotoanan'ny fety, dia io fotoana io dia tsy hafa fa izay fototra iorenan'ny fiangonana, dia tsy hafa fa ny asan'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Io no fototra iorenana io, tsy misy afa-tsy izay. Ny fiangonana tsy manana fiorenana na manana fototra hafa afa-tsy Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Io no asehon'ireo fizarana voalohany amin'ny taom-piangonana io, ka amin'izany indrindra no anehoan'Andriamanitra ny fahasoavany, amin'izany no anehoany ny famindram-pony, amin'izany no anehoany ny fitiavany atsika tamin'izay nataony rehetra, ka nanirahany ny zanany Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, maty no niotako, mitondra ny fahotako rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, ka nandrava ny hevitry ny fisarahana rehetra izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra, ka nanorina ilay trano, nametraka ilay tranon'Andriamanitra izay tsy voahevitra hiala tamin'izany intsony ianao, fa rava ny hevitra ka tonga zanaka ao anatin'ny trano ianao tamin'ny alalan'ny batisa masina izay nanolorana anao ny fanahy masina koa. Ka dia amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tena manana firaisana amin'Andriamanitra ianao, satria ny fanahin'Andriamanitra no ao aminao, dia tena zanaka tanteraka tokoa, tsy misy salasalana na dia kely aza fa tena zanany. Ka raha zanany dia tehiriziny ao anatin'ny tranony, raha zanany mentoerana ao anatin'ny tranony. Izany no tian'ny apôstôly Paoly ho lazana indrindra kampitsaivina ny fiangonana izay nandroatany izao karazana encyclique na lefanisa. Inona indrindra fa hitantsika raha jerentsika ny soratry ny apôstôly Paoly dia hitantsika fa mizara roa lehibe ny boky ny Efesianina. Ny fizarana voalohany dia manana endrika fampianaram-pinoana na dogmatika ho isika, ka ao anatin'izany dia izay ampianariny indrindra dia ny hoe ny fiangonana dia mahalala izay inony sy iorenany, mahalala izay inony sy iorenany. Ka amin'izany dia hitantsika fa mametraka ny mamitina ny amin'ny atao hoe inona raha izany ny atao hoe kristianina. Dia io indrindra ny lazainy eo amin'ny toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo.
dia asehony amin'izany koa, ampianariny amin'izany koa ny amin'ny atao hoe inona zany fiainana ao amin'ny fiangonan'i Kristy izany, manao ahoana ny tokony hiainany mino ao amin'ny fiangonan'i Kristy. Izay lazainy indrindra amin'ny toko faharoa ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary ny fahatelo izay lazainy amin'izany hoe ny fahalalany fiangonana any Kristy zany dia ny amin'ny antsony hoe mystera. Io izay lazany eo amin'ny toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, satria maro hoy ny apôstôly Paoly raha miteny izy ankehitriny dia sombotsombony ny fantatro fa rahatr'izay dia hazava amiko ny zavatra rehetra. Ny fizarana faharoa amin'ny bokin'ny Efesiana ary dia ny toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny toko faha-enina andininy faha-roapolo. Io dia fananarana, famporisihina izay ataon'ny apôstôly Paoly ny tokony hiainana amin'izany hoe firaisana amin'ny Kristy, ary ny fiangonana dia ny fiangonan'i Kristy, sady raha ao amin'ny Kristy ianao dia ao amin'ny fiangonan'i Kristy koa. Io no zavatra anankiray, satria amin'izao andro sarotra sy manahirana izao, betsaka no adinontsika ka amin'izao fotoana izao ny fiangonan'i Kristy tsy tian'ny olona, fa izy hono nefa mivavaka amin'ny Kristy dia atao akory ny manala miala taon'ny firaisana amin'ny Kristy kanefa mivavaka aminy. Io no zavatra hitantsika ankehitriny, satria maro ireo olona tsy miditra am-piangonana intsony kanefa milaza ho mivavaka ihany ny sasany. Raha ty teksty tanjarantsika ity ary ny manomboka amin'ny toko faha-efatra dia ny mpandinika dia milaza ny hoe io teksta toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny faha-enina io dia tsy hafa fa liturgia tao amin'ny nampiasan'ny apôstôly, anisan'ny liturgia nampiasany io, izay tsy hafa fa niainga avy amin'ny Deutéronomie toko faha-enina andininy faha-efatra amin'ilay fanegepinony Jiosy hoe Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, izany hoe mianoro Israely, Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra tokana ihany. Ka dia miverina impito ato amin'ity Efesiana toko faha-efatra dimy hoe iray, miverina impito zany. Ka dia azo lazaina fa karazana liturgia nampiasana tamin'izay fotoana izay ihany no ampianaran'ny apôstôly Paoly, fa ny fiangonana dia miaina amin'ny liturgia koa. Fiangonana dia miaina amin'ny liturgia koa. Dia eo amin'ny zanak'Israely dia Andriamanitra mihitsy nametrany amin'ny atao hoe ahoana ny fomba hivavahana aminy, dia ny liturgia sy ny ritualy izay nampanaovana ny zanak'Israely zany. Hitantsika zany na amin'ny bokin'ny Salamo dia misy salamo liturgika mazava tsara izay itenenan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Ka amin'ny liturgia dia tsy zavatra ataotao foana, misy mahakolo mamoroporona ny tsy ho atao, dia amboamboarina dia ny sentiment nanaovana liturgia fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Dia ny mahatonga liturgia manahirana indraindray. Fa amintsika Luterana dia mipetraka mazava tsara fa ny liturgia dia tsy firon'ny saina fotsiny, fa ny liturgia dia tena avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny fampianarana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masony fampianaran'ny fiangonana, dia amin'izany no andrafetana ny liturgia, ka ny liturgia tenany dia efa toriteny rahateo izany. Amin'izany dia rehefa lazainy Paoly ny amin'ity antsoina hoe liturgia ity, dia hita ao ny atao hoe andro fiton'ny fiangonana.
ny andro fitony fiangonana. Dia ny fiangonana izay nilazany eo amin'ny toko faharoa andininy faharoapolo hoe ny orona eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy no fehizoro indrindra. Io ny fiangonana io. Ny fiorenany dia raha lazaina amin'izany dia ny tenin'Andriamanitra ary Kristy no fehizoro. Fa ireto kosa no andry ao amin'ny fiangonana amin'izay lazan'ny apôstôly hoe tena iray, fanahy iray, fanantenana iray, tompo iray, finoana iray, batisa iray, Andriamanitra iray. Zay tsy hafa fa toy ny filazana na fampianarana ny fanekempinoana zay tazomin'ny zanak'Israely ao amin'ny Deutéronomie toko fahaeniny amin'ny hoe ny Andriamanitra tompontsika dia tompo iray ihany. Ka ireo zany no antsoina hoe andro fitony fiangonana izay ampianarin'ny apôstôly Paoly ary miaina ny fiangonana tamin'ny alalan'ny liturjia izay miainany. Dia rehefa mahay ianao ty liturjia ty dia tianao ati-hevitra indraindray. Hoy ny olona anankiray, liturjianareo luterana mamizaka be, fisaky ny alahady dia efa fantatro. Amin'ny firy zao amin'izao raha nanomboka tamin'izao fiangonana, zao nefa dinen'ny pastorao. Dia hoy aho mahatsy azy, ko inona ny tianao le miovaova? Dia rehefa ovaovanao io dia ny fisainanao izay tianao atao no ampidirinao ao. Fa rehefa tsy miova izy dia tahaka ny liturjian'ny zanak'Israely fahizay manaraka ny fotoana amin'ny taona ohatra ny Pentekoste dia misy liturjia mifanaraka amin'izany izay averimberiny isa-taona. Amin'ny andro Pasika dia manana an'izany izy, tsy miova ny fanontaniana na any an-trano na ao amin'ny sinagoga na atao amin'ny tempoly rehefa Pasika fa iny anankiray iny no averina koa isa-taona, klinikeo miverina isa-taona, satria izay no napetrak'Andriamanitra ka izay no tandroviny, izay no ajainy. Ary amin'ny verimberenany dia izay indrindra izy no mitoetra ao anatin'ny fo sy ao anatin'ny saina. Ka dia naverimberiny apôstôly tamin'ireto kristianina nanoratany ireto izay tsy nitao Efesosy ihany fa ny tany Asia Mineura manontolo, izany hoe ny fiangonana paoliniana rehetra, dia nanoratany apôstôly ka nandefasan'izao taratasy izao mba ho tsaron'ny olona fa olon'Andriamanitra izy, naorina teo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy ny fehizoro, ary ireo no andro fito ao amin'ny fiangonana izay tena mampijoro azy ka tsy mampirodana na mampihitra azy. Raha mbola ao reo dia tsy horavan'ny fiangonana, raha mbola non'ny olona sy tazominy ary ekeny reo dia fiangonana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra mandrakizay izy. Tena iray hoy ny apôstôly raha milaza azy, iray ny tena. Izany dia maneho indrindra tahaka ilay nilazain'i Jesosy ny amin'ny fanoharany amin'ny voaloboka, izao no voaloboka iray iakinany sy iorenany sampana rehetra. Ny sampany rehetra dia miray ao amin'ilay tena iray dia Jesosy Kristy, ka tsy ho very izy rehefa tsy miray ao amin'i Jesosy dia tonga amin'ny karazana individualisme ny olona. Zao no lazain'i Jesosy, zao ny fampianarana. Fa maninona ny voatery anak'izany? Zao no mba tiako ny amin'izao.
zao mba mahafinaritra anay amin'izao io no mahafatin'ny fiangonana sasany amin'izao androtsika zao ka ampidirana fampianarana tsy fantatra na aveza na aveza satria tafiditra amin'ny karazana individualisme izay tsy mahalala na inona afa-tsy ny tenany. Ny fiangonan'i Kristy tsy zay. Ny fiangonan'i Kristy dia tsy maintsy izay miraikitra aminy, mifototra ao aminy, mandray aina avy aminy tahaka ny sampany amin'ny voaloboka, ka rehefa mandray ilay aina dia ny aina resahany eto dia ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy ny fehizoro rehefa ao anatin'izany dia manaraka ary manaiky fa ao amin'ny Kristy izy, velona ao amin'ny Kristy izy. Ka miteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe fa Kristy no antony havelomako, lay tena iray dia Kristy izany. Io no andro voalohany zay tsy maintsy iorenan'ny fiangonana dia ny ananany fototra tanteraka ao amin'ny Kristy, ka tsy ny tenany intsony mpanota fa lay aina avy amin'ny Kristy no aina ivelomany. Ny andro faharoa dia ny fanahy iray hoy ny apôstôly. Ny fiangonana dia asa ny fanahy izany. Rehefa andeha Jesosy dia hoy izy tamin'ny apôstôly, mipetraha ihany aloha ao Jerosalema, mipetraha ihany ao Jerosalema, mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony, izany hoe ny fandefasany, fanomezany ny fanahy masina. Ary io fanahy masina io no nampiray ny fiangonana, nampitombo azy, nampandroso azy. Io fanahy io no nahatonga ny apôstôly ho say ka tsy natavitra nitoro ny anaran'i Kristy, satria lay fanahin'Andriamanitra tokana. Ny fanahin'Andriamanitra tokana izany no nanolotra, nampianatra, nitarika ireo apôstôly ireo. Satria izany fanahy izany dia izay mitondra azy hahita fiainana, izay mitondra azy maneho azy ny amin'ny Jesosy, mahatonga io resy lahatra ka hino fa Jesosy ireriany, lay tena tokana manome fiainana ho ahy, ka ao aminy dia ao amin'ny ireriany no mandray izany fiainana izany. Io fanahy Andriamanitra io ireriany no manome any hery mba hoetiko miasa, mivelona ao amin'ny fiangonany. Rehefa tsy tariny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia tena mpanimba ary mpandrava. Rehefa tsy tariny fanahin'Andriamanitra, satria izao raha mijoro amin'ny fiangonana ianao dia izao raha lazaina amin'ny teny tsotra, mijoro fahavalon'ny devoly ianao, mijoro mpiady aminy ianao, mijoro andrava amin'ny fanjakana ianao, kanefa mba mijoro ianao fa tsy manana ny fanahin'i Kristy, fa mijoro amin'ny tenanao ihany, satria verinao na everiko fa asako izaho dia tsy afa fa miverina any amin'ilay taloha ihany, dia tsy mba manana lay aina avy amin'ny fanahy masina, ka dia tonga fahavalon'ny fiangonana, fahavalon'Andriamanitra. Mora avilon'ny Satana ny fosiny saina ny fieritreretana ka manaraka fanahy hafa.
Ary rehefa manaraka fanahy hafa dia tsy mba fanahy fiadanana, tsy mba fanahy ny fiadanana, fa fanahy ny fampahoriana sy fampijaliana, fanahy ny izay manimba sy mamotika ary mandrava, ka tsy mba avy amin'ny Kristy izany. Fa ny olona avy amin'ny Kristy ray fo, ray saina, ray aina avy aminy dia izay antson'ny apôstôly eto hoe nantsona ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona. Ilay fanantenana iray dia ny fanantenana fa Kristy no mamelona, manome aina, fanantenana fa Kristy no nandrava ny hevitra rehetra izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra, ka izy no hany hery, izy no hany fiainantsika, izy no hany mpampiavana antsika. Izany fanantenana velona izany dia izany indrindra no mamelona ny fiantsonantsika, izany indrindra no mampahatsiaro antsika ao amin'ny fiantson'Andriamanitra isan'andro isan'andro, ka izantsika manolo tena ho azy isan'andro isan'andro. Velona amin'izany fanantenana izay efa niantsonantsika raha teo izany izy. Ny andry anankiray hafa koa dia ny hoe ny tompo iray, tompo iray hoy ny apôstôly. Dia ny mahagaga rery eo amin'ny fiangonana dia izao tompo iray fa finoana samihafa, Jesosy samihafa indraindray mitoriana, fampianarana samihafa, vokatra izay dia fanahy samihafa, vokatra izay dia fisarahana. Rehefa tsy iray ny tompo dia misy tompo hafa ao, ka rehefa tsy eo amin'ny Jesosy dia izao manaraka tompo hafa isika, ary ilay tompo hafa resahana io dia tsy hafa fa ny devoly raha lazaina amin'ny teny tsotra. Rehefa tsy ilay tompo tokana, tompo iray no tompontsika dia Jesosy Kristy, dia tonga amin'ireto samy hafa ireto isika ka mpanao fampianarana hafahafa, mampiditra fanahy hafahafa ao amin'ny olona, mampiditra finoana manimba sy mandreraka. Reraka ny fino maro amin'ny andro ankehitriny satria finoana hafa no ampidirina. Izany hoe taritina ho amin'ny tompo hafa ny olona fa tsy aseho azy ilay tompo tokana dia Jesosy Kristy. Ny tadiavina indrindra amin'izany tompo tokana izany dia ny ombonantsika amin'ny fanantenana tokana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka lazain'ny apôstôly Paoly amin'izany fa amin'ny ananantsika tompo tokana dia fivavahana tokana ny fivavahantsika, ary amin'izany ny fiangonana dia manana indrindra ny ahafantarana ny fiangonana dia ny finoany an'ilay tompo tokana dia Jesosy Kristy, ny fanoavany fa Jesosy no hany tompony. Io no ahafantarana indrindra fa tompo tokana. Amin'izay ny fiainantsika manontolo dia ao ambanin'ny fitarian'izany tompo tokana izany izay inotsika arahantsika ary ankatoavitsika. Resahana mandrakarivany amin'ny atao fanahim-panoavana, io dia ahafantarana koa ny olona manana ny fanahin'i Kristy. Ny olona manana ny fanahin'i Kristy dia manana ny fanahim-panoavana izay avy amin'ny fanahy masina io. Fa rehefa tsy misy an'io ao amintsika dia sarotra fa
amin'izany dia hitantsika fa ilay finoana tokana resahan'ny apôstôly eto izay andro ny fiangonana koa dia tsy hafa fa ny fanekenao tsotra. Raha lazaina tsotra ny atao hoe finoana dia tsy hafa fa ny fandraisanao, ny fanekenao, ny fanoavanao ny fonao fa Jesosy Kristy irery hany no tompoko sy mpamonjy ahy, satria fahasoavana no namonjenahy. Tsy asako, tsy izaho fa nolay tompotokana. Izy izay nanolotra ny aino ahy, izy no manome fiainana ho ahy. Izany no lazainy indrindra eto mba ho fantatry ny olona, ho azony olona ny atao hoe fiangonana. Ampianariny amin'izany ary fa raha izany no fototra, izany no tsy maintsy fiainan'ny fiangonana, dia asehony koa fa amin'ny alalan'ny batisa no hidirana ho ao anatin'ny fiangonana. Satria inona no atao hoe batisa? Ny batisa dia tsy hafa fa fiombonako sy firaisako amin'ny Kristy tamin'izay nahafatesany ka nitsanganany. Fa niara-maty tao amin'ny Kristy aho ary niara-natsangana taminy koa ho ny apôstôly Paoly. Ka amin'izay dia tena olom-baovao aho, tena olom-baovao, fa tsy lay taloha efa lasa ny zavatra taloha, fa lay olona taloha, lay Adama ela dia izay maty noho ny fahotana, fa ny olom-baovao kosa dia izay mitsangana noho ny amin'ny nataon'i Kristy. Ka dia eo indrindra ity fiasam-pahasoavana lehibe omen'Andriamanitra ity no iedina sy fanaritahana indrindra ka anaovana fampianarana samihafa tao karazana tompo hafa ny tompony femin'ny kristianina fa tao samy manany azy. Ka dia edina zazakely io ka ataonareo batisa, tsy mety ene zany zaza tsy mahay mino hoe atao batisa ho ny sasany. Fa very aiza ny finoana ny amin'ilay tompotokana dia izy izay tonga ho azay maty no ny ota. Ka finoana inona ny mba ireareako? Manana inona hoentina mirereo anatrehan'i Jesosy any mba ireareako? Ka mba efa mino azy zao, efa mba fantatro ty, efa mba natao tika dia mba meo amin'izay ny droako le batisa. Tsy zany, lavitra zany. Fa ny batisa dia tsy hafa fa Kristy tonga aminao lay maty, maty. Dia tonga izy ka nandray ny fahafatesanao tamin'ny tenany, nanomeanao ny aina hitsangananao miaraka aminy. Zay ianao vao tonga olom-baovao, tonga zanak'Andriamanitra, tonga olon'ny fanjakany lalànitra, mambo ny fiangonan'Andriamanitra. Batisa tokana. Ka azoko lazaina tsotra fa ny fanaovana ny hoe efa vita batisa anao dia atao koa atao batisa fahandroana, tokana fa tsy roa. Tokana. Rehefa vita batisa ao amin'ny anaran'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina ianao dia tena batisa ara-dalàna iny. Ny fandavanao an'iny dia fandavanao tsotra rao, tsy mambo ny fiangonana ka soloanao ny frère anao. Zany no heviny. Ka amiko tsy lavitry ny blasphème zany, amiko tsy lavitry ny hérésie zany. Fa ny batisa resahan'i Jesosy, batisa tokana izay mampiditra anao, Jesosy mandray anao amin'ny tananao ka manangana anao hoe mitsangana andao hiaraka amiko
ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io no batisa tokana raisinao, io no nomenanao io. Ianao zay vita batisa ao amin'ny Kristy io ny apôstôly dia mitafy any Kristy, mitafy any Kristy. Zay indrindra lazainy ao amin'ny Galatiana, zay vita batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy. Raha izany ary dia olon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra, ka dia Andriamanitra iray sady rainy izy rehetra. Io no Andriamanitsika, zanak'Andriamanitra iray dia ny ray zay lazainy Jesosy hoe ny raiko izay any an-danitra. Io no raitsika koa. Io no lazainy amin'ny apôstôly, ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Tsy misy tsony fanavahana fa nakamban'i Jesosy amin'ny tenany ka nitenenany ny raiko sy ny rainareo. Ao amin'izany indrindra no iorenany fiangonana sy itoerany. Ao zany fanjakan'Andriamanitra zany, zay Kristy ilay tompotokana ny mpanjakany, ary ny vita batisa rehetra ka mino manaiky tarihan'ny fanahy masina, mino sy manatena izany, izany no mitoetra sy monina ao. Arovan'Andriamanitra ao amin'izany trano misy fiorenany sy fehizoro, ary misy andro fito zay iorenany zany, zay mitazona azy izany ao no tranontsika, ao no finenatsika, ao no misy atsika, ao ny anjaratsika. Efa tena vokomana ho azy ho anao izany, efa tena asy anao zany tamin'ny alalan'ny batisa masina. Zanak'Andriamanitra isika, azo tokoa isika. Raha zanany ary dia tadiaviny indrindra ny raitsika no mitady atsika indrindra hanaiky hanaraka lay tokana lesahany, tokana fito andro ny fiangonana. Ao no itoeranao sy anjakanao ary vonenanao, ao no misy anao, ao no fiainanao anao. Nipetrahanao amin'izany ary, satria zava-dehibe zany fiombonany ny fiangonana, mahatokana ny fiangonana. Eto nefa dia tiako ihany ny milaza, tsy resaka fiangonana tokana tahaka ny hevitry ny sasany amin'izao fotoana izao, fa manova zavatra maro sady manimba zavatra maro. Fa ny hevitra eto dia hatramin'ny andron'i Jesosy ka mandrakizao tsy mbola nisy ny fiangonana tokana amin'izay anaovantsika azy ankehitriny. Fa mahatokana ny fiangonana dia miaraka amin'ilay voaloboka izy, fa sampana maromaro samy mitondra voa, dia voa avy amin'ilay tena voaloboka. Io no mahatokana ny fiangonana io. Io zay lazaintsika amin'ny teny hoe unité dans la diversité. Fa ny fieverana ho fiangonana tokana zay heveriny sasany mandrakariva dia tsy hafa fa filazana tsotra, fanerenanao hanaraka zavatra tsy marina aza indraindray, satria tsy maintsy tadiavana ny marimaritra iraisana. Mitokana tsy misy marimaritra iraisana. Zay no andro ny fiangonana eto, mitokana tsy misy marimaritra iraisana, fa marina masina ka tokony ekena izany. Kanefa amin'izany koa dia amin'izany antsoina hoe unité dans la diversité zany, dia tsy nataon'Andriamanitra ifampitsara isika, fa izany indrindra ny tenenany amin'ny olona eto hoe no izaho mpifatotro ny amin'ny tombo dia mangataka aminareo andeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanitretena rehetra, fahalemem-panahy, faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, fiainan'ny fiangonana izany. Amin'ny alalan'izany
dia mitaonantsika ny apôstôly ho amin'ny tena fiatsoana marina izay noraisintsika tamin'i Jesosy ilay miteny amintsika hoe avianaka manarahy dia ho hitanao fa misy dikany, misy antony, misy zava-dehibe ny fiainanao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao tahaka izay nilazainy ao amin'ny tompony Isaia hoe malala ianao, malala ianao, tsy fony fa tiany tokoa ka efa natsono amin'izao fiantsoana masina izao isika menakavy ao amin'ny fiangonany. Voninahitra ny an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy aritra amin'ny mandrak'izay. Amen. Raisiny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy fomba, fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrak'izay.